Salama daholo andondera ho resahana ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Raha fakanankiriny tao Marotsipoy distriktin'ny Anjorobe voasambotra Iklopa izay isany iray tamin'ireo mpakan-kiriny. Any Antsiranana lehilahy sy mpiambina orinasa nangalatra vola 520 tapitrisa ariary ary voasambotry ny polisy. Any Port-Berger voatolotra tamin'ny fomba ofisialy ny député Lekarany. Any Antsofy indray mitaraina ny vahoaka noho ny afitsoko ny délestage esorina ao Antsofy indray ny motera iray ao amin'ny Jirama. Tena be horirika fivarotana iray no ny resitra fa tsy fantatra aloha no ny aviany afo. Ireo ny fakafakaina amintsika atao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milike ny video antsika ary tsarovatra ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefany amin'ny sesy tomatota gasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampandrela moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndawary. Raha fakanankiriny tao Marotsipoy distriktin'ny Anjorobe voasambotry ny mpitandro ny filaminana Randriambola Soa Emile na Leda na koa hoe Klopa tao ampitilina Fokotany Anosikely commune Ambonivohitry Antakavana distriktin'ny Anjorobe. Izy no voasambotra ny 9 septambra 2024 lasa teo iny tamin'ny 10 hariva nandritra ny fisafona izay natao. Isany ireo izay namoahana filazana hazalambo tamin'ny raha famonoana olona nalenankiriny tao Marotsipoy distriktin'ny Anjorobe mo ity Leda ity ary mbola mitohy hatrany ny fikarohana ireo namany hatreto. Midika izany fa tena miezaka ary manao entso zavatra ny mpitandro ny filaminana mba hamongorana anireo rehetra izay mpakankiriny ireo. Fa ny indro kely hoy ny fanehoan-kevitry ny tsirairay dia tokony ilay tena atidohy amikotrika anitony satria io no tratra fa ny hafa no hanohy raha tsy tena fototra no fongorana dia hitohy ny asa ratsy. Indrindra moa raha tsy mandray andraikitra izay tena hentsitra ny fanjakana amin'izay famongorana izay tena atidohy amikotrika an'ity fakanankiriny ity. Fa raha ireo izay irakiraka fotsiny no tratra dia mbola hitohy foana izao fakanankiriny izao. Fa na dia zany aza dia hisorana ihany ireo mpitandro ny filaminana izay miasa andro manalina misambotra ireo olona izay tsy vanina ireo. Fa zao rehefa fantatra fa mamono olona izy dia nandatsakaina tamin'ny fomba fianabibiny tokony tonga dia hovonona avy hatrany koa amin'izay mantsy maso solomaso ho ireo izay tezitra raha vantany vao nahita an'izay fahatratrarana any Klopa izay. Any Antsiranana indray tao amin'ny Fokotany Bazarikely Antsiranana ity lehilahy 20 taona ity no tratra tamin'ny alahady 9 septambra 2024 iny tokony tamin'ny 10 maraina rehefa nokarohina hatramin'ny aliny sabotsy 7 septambra 2024 lasa teo iny. Vola mitentina 520 tapitrisa ariary no nalainy tao amin'ny orinasa izay niasany. Ny hafa natao amin'ny efitrano mangatsika tamin'ny ora firavanana ity tovolahy mpiambina ity. Tamin'ny 7 alina izy no nivoaka namaky ilay vata nisy ny vola. Naneno ny kirioka fanairana ka namonjy ny orinasa ny tompona andraikitra amin'ny fiambinana sivily ary tamin'ny fotoana nahatongavan'izy ireo no nanaroatra nitsoaka ity tovolahy ity. Hita tao anatin'ny caméra de surveillance avokoa ireo fihetsika nataony ka izay no nahafantarana azy. Tafaverina soamantsara amin'ny tompony orinasa kosa ilay vola norobainy ary mitohy ny fanadiadiana mahakasika an'ity raha ity amin'izao fotoana izao. Midika izany fa mila mailo hatrany fa ny ratsy kely lalana satria ny olona izay miasa ao aminao ihany no mahavita mangalatra sy mety ho fahavalonao. Nefa ity zatovolahy kely mbola 20 taona ity dia efa halatra sahady no iainana. Tena mampalahelo ny toetsaina tahaka an'izany fa mila fanovana dia mbola tsy lasa lavitra loatra.
eny ekeko fa sarotra ny fiainana amin'izao fotoana izao ary mafy ny krizy izay iainany tsirairay fa na dia zany aza dia tsy vaholana mihitsy ny fangalarana fa tokony miasa tsara ampilaminana sy ampahendrena ary ihany koa miasa amin'ny fo madio fa tsy manao halatra tahaka an'izao fa lasa miteraka tsy fatokisan'olona anao raha toa ka resaka halatra no hiainanao ny afaranao dia tsy misy olona handray anao hiasa intsony ka izay ny tsy anaovana ratsy fa manaova ny tsara hatrany. Any Port Berger indray tontosa ny sabotsy 7 septambra ny fanolorana tamin'ny fomba ofisialy ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy tao amin'ny distriktan'ny Port Berger Rabemiany Olivier na Lekarany lanonana izay teo ambanin'ny fitarihan-dramatoa filohalefitry ny teny miram-pirenena izay misahana ny faritany Mahajanga Soafilira Prinsiamo ity fanolorana tamin'ny fomba ofisialy ity. Tonga nanome voninahitra ny lanonana ny loholon'ny Madagasikara izay voafidy tao amin'ny faritany Mahajanga Profesora Tiandrazana Dinaraly Odilon ireo solombavam-bahoaka maromaro mandrafitra ny faritra Sofia ny governoran'ny faritra Sofia General Lilson René de Roland ary ireo tompona ndraiky mpanjakana maro samihafa teo ihany koa ny vahoaka marobe izay tsy tambo isaina tonga nanotrina an'ity solombavam-bahoakan'izy ireo ity. Samba ny tantotaran'ny Port Berger ny olom-boafidy na havory-vahoaka andalinkisa tonga niara-ny faly tahaka an'izao. Izany no proof fa tsy nisy halabato no nahalany ny député Rabemiany Olivier tao amin'ny distriktan'ny Port Berger. Naneho ny haravona nandritra ny lahateniny ary tsy adinony nisaotra sy nankasitraka ireo vahoaka izay nametraka fitokisana tamin'ny ity solombavam-bahoaka ity. Niompana tamin'ny fankatiavana misy eo amin'ny samy député sy vonina ifanometanana amin'ny asa fampandrosoana ireo député namany izay nifandimby nandray fitenenana tamin'ny izany fotoana izany. Midika izany fa tena vonina tanteraka ny député Lekarany hisahana an'izay asa mahasombam-bahoaka azy izay ary vonina hitondra ny tetin'ny vahoaka izy any amin'ny fitondrana faratampony mba ho fampandrosoana any distriktan'ny Port Berger izay. Any Antsofia indray mitaraina ny vahoaka noho ny délestage tamin'ny andron'ny alatsinainy 7 septambra maraina efa nanomboka niparitaka tao Antsofia ny feo fa hoesorina ao Antsofia indray ny milina na motera mamokatra herinaratra ao amin'ny Jirama. Taitra ny olona nandray izany indrindra fa ny mpanjifa jiro izay vokarin'ny Jirama. Tazana tokoa fa misy fiarabe iray izay tanondrana milina lehibe iray tao Antsofia taorian'izay fotoana izay. Efa manao sodira izany milina izany eny ambonin'ny fiarabe ireo mpiasa eo anivon'ny orinasa Jirama tamin'izay nahitavandolona azy izay. Niezaka nanatina sy nanontany azy ireo ny solotenan'ny vahoaka fa tsy nitondra fanazavana mahakasika an'izay moa ny avy ao anivon'ny Jirama. Efa volana maromaro izay no mijaly tanteraka ny vahoaka noho ny délestage tao Antsofia. Andro vitsy lasa niezaka nitondra vaholana ny député Saint Befentodimanana ka nahazo milina iray lehibe avy tany Mahajanga no entina tao Antsofia mba hanamevanana ny fahasahiranam-bahoaka amin'izay délestage izay. Izao indray misy motera hoendahana sy hoesorina alana ao Antsofia ihany koa. Manjavozavo araka izany ny politika mpanjakana hiatrehana ny délestage ao amin'ny faritany Sofia indrindra ao Antsofia izay tena azo lazaina fa henjana ny zavamisy. Izay ny zavamisy ao an-toeranao ary mbola hiverenantsika misimisy kokoa moa no mahakasika an'izay vaovao ao Antsofia izay afaka fotoana fohy. Ao Antananarivo renivohitra indray dia fivarotana iray no miresitra. Misy tsena may tao Behoririka fotoana vitsy lasa tamin'iny andro omaly iny. Efa teny an-toerana moa ny mpamonjy voina tamin'izay fa tsy mbola fantatra hatreto ny fiavian'ny loza na hamaizana an'izay trano fivarotana izay fa dia ny debideby sy taitra ny rehetra nandritra an'izay fahitana famaizana trano fivarotana izay. Izay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika resy nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadiny ny milike ny videontsika ary tsirovatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba afanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa any amin'ny sisy tomatatagasy. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia marary soa.